ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro voalohany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika ny amin'izao fandarana mamatonalina taona 2024 izao ary manonona ny fiadanan'ny Jesosy Kristy ihany koa amintsika tsy rary avy. Milohany amakina ny soratra masina sekatsika ny afatra raketin'izany soratra masina izany dia andeha isika metraka feno ampilatanan'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka izao fionatsika izao. Iary vavaka isika. Misotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'izay fanombanao ny fiainanay tsy rary avy, ny fiainan'ny isa-tokantrano, ny fiainan'ny fiangonana, fikambanana kristiana. Fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina aza, satria Andriamanitra izay tiany olona rehetra vonjena ianao, ary Andriamanitra miteny aminay amin'ny vanim-potoana rehetra. Satria velona ianao, velona ny teninao. Ary izany ihany koa Andriamanitra no manankinanay ny amin'izay hazonay mandre ny afatrao sy mandray izany afatra izany mba hahatonga izany ho fiainana ka izay koa hizara fiainana ho an'izay rehetra mifanerasira aminay na ny lavitra na ny akaiky. Koa manamasinanay amin'ny teninao, mitarianay amin'ny fanainao masina Tompo, ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ka mitondrana ny afatra amin'ny ity an'io ity dia raisinao amin'ny bokin'i Daniela. Daniela toko 2 ny andininy fa 470 hatramin'ny andininy fa 770. Daniela toko 2 ny andininy fa 470 hatramin'ny andininy fa 770 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niankohoka teo anatrian'i Daniela i Nebokadnezara mpanjaka ary nampanolotra fanatitra sy hanitra manopofina ho azy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Daniela, marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompony mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina ka nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izay ny mpanjaka dia nanandratra an'i Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanindry azy ho mpanapaka ny faritanin'ny Babilôna manontolo sy ho lehiben'ny mpanapaka ny olon-kendrin'ny Babilôna rehetra. Dia nangataka tamin'ny mpanjaka i Daniela mba hanindreny ani Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho toniany rarahany faritanin'ny Babilôna. Ary Daniela kosa dia teo ambavahadin'ny mpanjaka. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity soratra masina izay novakina tamintsika ity dia ilay andininy farany indrindra ao amin'io bokin'i Daniela mpaminany toko 2 io, izay araka ny nandrenesantsika azy teo dia ny resaka nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara tamin'ny Daniela. Fa ny nahatonga an'izany resaka izany dia nanonofy ny mpanjaka. Anankiroa ny nofin'ny mpanjaka, ny anankiray hitantsika eto amin'ity toko 2 ity. Ny nofin'ny faharoa indray dia ny amin'ny toko 3 tapany farany. Fa rehefa nanonofy ny mpanjaka dia anisan'ny nampivarahontsana ny mpanjaka ny nofy izay nataony, satria mahita karazana sary izy ary efatra miantaona zany sary zany. Rehefa vakitsika ohatra ny any amin'ny Daniela toko 2 nanomboka any amin'ny andininy voalohany dia niteraka tebiteby tao anatiny zany. Ary ny mpanjaka taminy nanonofy aho ka mitebiteby tahalalan'ny hevitry ny nofiko. Ary vokatr'izay dia niantso ireo ombiasy, piskidy, mpitanaody ary ny kaldiana. Maro izy mba ilaza ny hevitry zany nofo zany. Saingy tsy nisy nahalalany hevitry nofo zany izy ireo ka nahatezitra ny mpanjaka satria nandany fotoana ny mpanjaka ny fomba fanontaniana dia nanapa-kevitra ny mpanjaka fa tsy maintsy ho vonoina ireto izay mpiara-miasa amin'ny reto satria sady mandany fotoana no tsy mahalala ny hevitry ny nofy. Tao anatin'izany indrindra rehefa niroso amin'ny fanapa-kevitra no niteny Daniela
tamin'ny olona anankiray tanakavanan'ny mpanjaka no hoe mialohany aminona azy ireo re andeha fa misy hevina zany nofo zany. Ary rehefa niona tamin'ny mpanjaka Nebukadnezara i Daniel dia nilaza ny hevitry ny nofy izay nambara mihitsy fa avy amin'Andriamanitra izay tompoiny zany famantarana ny nofy zany. Dia izay no naharesy lahatra nyty mpanjaka ty rehefa nazavainy Daniela taminy ny hevitry nyreo nofy reo satria hevitry ny fanjakana anakefatra mifandimby miainga avy amin'ny fanjakana Nebukadnezara dia resy lahatra ny mpanjaka niaiky tanteraka izy. Dia izay nahatonga an'ilay andiny ny fenambefapolo ny ankoko teo anatrehan'ny Daniela i Nebukadnezara mpanjaka ary nampanolotra fanatitra sy hanitra manimpofina ho azy. Fa nitohiny zany eo amin'ny andiny ny fafitoambefapolo no anisan'ny mahavarina ary zay no afatra lehibe ho antsika izay manatrika izao fandaharana izao lay hoe aroy ny mpanjaka tamin'ny Daniela marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra. Zava-dehibe voalohany zay Andriamanitry ny Andriamanitra. Ny faharoa tompo ny mpanjaka ary ny fahatelo mpampiseho zava-miafina. Izay lay nampiaiky volana an'ity mpanjaka Nebukadnezara ity fa ny Andriamanitry Daniela dia Andriamanitry ny Andriamanitra. Zany hoe miaiky ny mpanjaka fa misy ireo Andriamanitra saingy mihoatra lavitra n'ireo Andriamanitra fantany ny Andriamanitry Daniela izay ambony izay tsy toa na ihany koa manana ny fahefana rehetra ny any an-danitra sy ety an-tany ary. Zay ny hevitry nylay tao hoe Andriamanitry ny Andriamanitra. Ny finonana nanan'ny mpanjaka dia nanomboka niova ho amin'ilay finona marina dia le Andriamanitra zay tompoiny Daniela izany. Raha miteny mantsy hoe Andriamanitry ny Andriamanitra dia azadonina fa tsy ny Babiloniana ihany akory no mino Andriamanitra maro fa tsy vitsy manerana an'izao tontolo izao ny firenena ny olona mino Andriamanitra maro. Anisan'izany koa ny malagasy misy ireo Andriamanitra zay verina fa mitahy. Fa eto kosa dia mampianatra antsika ny soratra masina fa mbola misy Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay verina fa ho Andriamanitra lay nahary izao rehetra izao. Ary io Andriamanitra io lay Andriamanitra marina, lay Andriamanitra izay iantefany ny finona tsy mamitaka. Ka raha miteny hoe Andriamanitry ny Andriamanitra dia entina milaza finona amin'ny fahamarinana, finona amin'ilay tsy toa nahary izao rehetra izao. Rehefa mamaky ny Jaona toko 7:7 isika dia tsy hoe famaritana fotsiny ny fiainana mandrakizay no ambaran'ny Jaona toko 7:7 fa tena entina milaza mihitsy hoe lay finona marina. Izao ny volazan'izany filazantsara araka ny Jaona toko 7:7 izany. Vakina amin'ny anarany Tompo. Jesosy no miteny, ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Izay lay finona marina, mahafantatra n'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahiny. Mitaona asa ianao ihany koa ny soratra masina miainga avy amin'izay farisendahatra na finona tao amin'ny Nebukadnezara no hoe ny Andriamanitra marina dia ilay Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay nahary izao rehetra izao. Any amin'ny Genesis toko 1:20 lay nilaza hoe andeha isika morona olona tahaka ny andritsika araka amin'ny tarehintsika. Andeha rehefa mandre zany famarinan'ny soratra masina izany dia hiala amin'izay mety ho finononom-pona amin'izay mety ho Andriamanitra izy ho amin'ilay Andriamanitra dia ilay Andriamanitry ny Andriamanitra na ilay Andriamanitra hany marina. Fanjavatra faharoa izay tsy afa-misaraka amin'izany ihany koa dia nilazan'ny mpanjaka Nebukadnezara tamin'ny Daniela no hoe marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompo ny mpanjaka. Tompo ny mpanjaka ny Andriamanitra zay tompoiny Daniela. Inona no hevitro zany? Mpanjaka i Nebukadnezara ary nanana ny fahefana tsy teo amin'ny fanjakany ihany fa teo amin'ireo firenena manodidina azy satria natanjaka zany firenena babiloniana zany ka nisany noheverina fa ho Andriamanitra zay tompoina ihany koa i Nebukadnezara. Saingy eto miaiky ilay mpanjaka fa mbola tompo ny mpanjaka ny Andriamanitra zay tompoiny Daniela. Ny hevitra zany dia zao
satria tompo andriamanitra dia natao ankatoavina sy tompoina izy. Isika ihany koa rehefa mino an'andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina dia tsy mijanona ho finoana fotsiny fa milaza fankatoavana azy, fankatoavana ny teny izay ambarany. Ary zava-dehibe izany hoe manompo sy manoa na mankatoa an'andriamanitra lay tompo izany. Ny hevitra mantsy izay takiny zany dia ity: izy izay tompoina, lay andriamanitra izay resahana eto dia manana ny fahefana. Ary io fahefan'andriamanitra io fahefana enti manafaka, fahefana enti mamonjy. Dia isika zany izay mino azy ka manoa azy sy manoa ny teniny dia lasa miala amin'izay heverina hoe fangejana izao tontolo izao. Ilay ntsiny hoe aizina dia mikisaka na misitaka ao amin'ny fahazavan'andriamanitra mahagaga, dia ilay famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy zany. Ny tompo itsika dia andriamanitra ray, zanaka, fanamasina. Lay tompon'izao rehetra izao, tompon'ny fahefana rehetra. Ary azadonina fa Jesosy Kristy dia nilaza izao teny izao: izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Lay tompo dia tsy milaza hoe famoretana akory, fa tompo milaza fanafahana, fanasitranana, famonjena ho an'izay rehetra manoa sy manompo azy. Zava-dehibe ho azy sy manao no mandre izany, hafatra izany, ka tsy ianona na ionona fotsiny amin'izay veritsika ho fahefana hita maso. Satria mantsy ny fahefana izay ananantsika ngeka fahefana nampindraminy, ny fahefana izay ananantsika ngeka fahefana mandalo hoe fa izy Andriamanitra no tompony, fa isika kosa dia irahiny, isika dia mpiara-miasa aminy, dia tsy maintsy manoa, tsy maintsy mankatoa fiainam-panetretena no ambaran'izao soratra masina izao. Lay tompony mpanjaka mampianatra antsika handeha mandrakariva amin'ny fanetretena, ka amin'izay veritsika fa andraikitra sahanina fanompona izay misy fahefana izay nomena dia nampindramin'Andriamanitra zany mba hanaovantsika sy hanoavantsika ny sitrapony. Ny hafatra lehibe fahatelo ateraka izao soratra masina izao, lay voalohany dia le hoe Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra reo faharoa dia tompony mpanjaka, fa ny Andriamanitra reo dia mpampiseho zava-miafina na zava-mahagaga. Mpampiseho zava-miafina na zava-mahagaga. Tsy mampiseho fa mpampiseho, zany hoe tena toetra n'Andriamanitra, fahaiza manao n'Andriamanitra mihitsy ny mampiseho zava-mahagaga, ka nilazan'ny mpanjaka Nebokadnezara fa izy dia mpampiseho zava-mahagaga. Ny ambadika zany teny zany, na finosiny zany teny zany dia zao: Andriamanitra ny fahatsarana, ny Andriamanitra ray, zanaka, fanamasina, mpanao fahagagana. Isaia mpaminany moa dia nanambara mihitsy any amin'ny Isaia 7:5 rehefa nilazany amin'ny fa zaza niteraka ho atsika, zazalahy no nomena atsika, ary ny anarany dia atao hoe, dia tafiditra ao amin'ilay anarany dia ny hoe mahagaga izy. Mahagaga Andriamanitra, mpanao zava-miafina na zava-mahagaga izy. Ny anjarako sy anjarana koa zany rehefa mandriana zany dia zao: mitoka amin'ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, dia manatanteraka zavatra tsara, miteny tsara na miteny fahasoavana mandrakariva. Izay no ny rahan'ny tompo antsika. Dia tsy maintsy halavirina zany lay miroteny na mirosaina, satria tsy Andriamanitra tsaratsara, mpanao tsaratsara ny Andriamanitra, fa Andriamanitra tsara, mpanao ny tsara, ilay Andriamanitra mahagaga. Ao anatin'izany hafatra telo lehibe izany dia mitaona sy anao indray ny tompo amin'izay andraikitra na fanompona na sehatra izay misy atsika azadinoina, fa Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina no tompo itsika, lay Andriamanitra mahagaga, ka tsy maintsy miorina amin'izany finoana zany, ary indrindra ny mankatoa izay ambaran'Andriamanitra ka manaiky hizaran'ny fahatsarany eo amin'izay rehetra misy antsika, na mpianatra, na mpiasa, na antsaha, na antanàna, dia isika rehetra mihitsy no tao amin'ny soratra masina.
mentefany koa am'izay rehetra nomena fahefana na manam-pahefana zany fa fahefana nampondramin'andriamanitra fa andriamanitra no tompony zany fahefana zany izy no tsy maintsy ifantohana ary hoy ny bokyny Hebreo ny hoe mijery an Jesosy Kristy lay tompony finoana sy mpanefa azy dia izay rehetra ataotsika zany izay rehetra saintsaintsika izay rehetra ambaratsika dia tsy maintsy mifototra ao amin'Andriamanitra ary mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ka efa atsika koa ny asa tsara fa asa nisika voaforona atao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa izany teniny zany kosa hitoetra betsaka ao anatintsika ka hatonga atsika hiavao indray hatonga fanoloran-tena ao amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ka ny fiadanana ny hitoetra amintsika tsirairay avy hivavaka isika misaotranao zay Andriamanitra ny amin'ny teninao velona mahery maharitra mandrakizay mamerina ho amin'ny finoana marina finoana mahitsy ary finoana mahavonjy dia ao aminao Andriamanitra ray zanaka fanamasina ka izay rehetra ataonay dia miivo ao amin'ny Jesosy Kristy ilay hery sy faindrin'Andriamanitra ilay loharanonaina fa indrindra tompo rehefa mino anao zahay mankatomy teninao zay dia mijoro vavolombelo ny fahatsaranao eo amin'izay rehetra ataonay ambaranay saintsaininay satria tao aminao koa izahay mba ho fanasy ny tany sy fahazavana ho an'izao tontolo izao anao ny deranao ny ajanao mivonahitra tompo fa ny fahefan'izany teninao zany kosa hanavao hanova ho amin'ny tsara ho anay tsirairay avy mba ho anao mandrakariva ny voninahitra ianao ilay tsy maintsy mitombo Kristy fa izay tsy maintsy mihena ka ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny atao ary amin'ny anaranao Kristy Jesosy novana izany vavaka izany amen koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30